MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, bisa tel Suruajiv. vous présente Ni Vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. brillant ou mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Mitsipaka ny fanesorana mpiasa-panjakana indrindra ny administratera sivily tsy araka ny lalàna ny sinady. Niaika ankilan'izy ireo fa misy ny adsoina amin'ireo administratera sivily sasany, saingy nitsindry anatin'izay no tsy azo ekena raha ny fanazavana. Efa ho 5 volana izao no tsy nandray karama ny ankamaroan'ny mpiasa eny anivon'ny vary malagasy. Tsy misy ankilan'ny famokarana ataon'ny orinasa, ka voaterina ena no ora fiasan'izy ireo raha ny fitarainana voaray. Iroso amin'ny fankatoavana ny lôzisiela ampiasaina mandritra ny fanavaozana tanteraka lisam-pividianana ny senira ampitso. Mbola maro ankilan'ny aiampetraka na izany manoloana ny lôzisieliny na ny lalàna ifezana ny fividianana. Olona 10 isan'ny taona ny maty vokatry ny haromontana eto Madagasikara raha ny antotanisa. Isan'ny mahasarotra ny ady amin'ity aretiny ity ny fahamaron'ireo alika mirendreny, indrindra ho an'ny eto Antananarivo. Any ivelany manaiky ny tambatra amin'ny firenena Rosianina amin'izao fotoan'ireo faritra miisa 4 any amin'ny ilany atsinanan'ny Ukraine. Raha ny vokatry ny fitsapakevim-bahoaka natao tany an-toerany, sarinady ankilany io fitsapakevim-bahoaka nataon'ny Rosia io raha nambarany Kiev. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tongo klasia tongo vavy no hitsidiako indray ny tokantranao amin'izao alina izao fa tena ny araba ary ampanajana ihany koa no anasakoanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitoy any antsoa samihafa izay mianjady ireo mpiasa-panjakana indrindra ny administratera sivily. Araka ny fitarainan'ny sinady no hanomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy eken'ny syndicat national des administrateurs civils ny fanesorana na fanalan'ireo mpiasa-panjakana tsy araka ny lalàna toy ny tranga Monsieur Abongolava sy ny lehibe ny distrika ny Kongo farany teo ankilan'izay. Ny aiky ny syndicat fa misy ny lesoka sy ny adosona amin'ireo administratera sivily sasany, saingy tsy manaiky ny tsindry izay ataony atao amin'ny mpiasa-panjakana samihafa izy ireo raha ny fanazavana trany fitisy nokoloana. Tsy manana fahefana anala ireo mpiasa-panjakana toy ny administrateur civil ireo olom-boafidy hoy ny filohan'ny syndicat androany. Tranga izay nanjary fahita matetika any amin'ireo faritra raha ny fanazavana. Tsy ny fanesorana ireo administrateur civil no laharam-pahamehana, fa ny fijerena akaiky ny lafin'ny fahandriam-pahalemana sy ny sosialim-bahoaka. Nanambara ny sinady androany fa maro ireo tsindry miatra amin'izy ireo, saingy toy hatrany ny asa. Eto zay zany dia hijoro mba ho an'ny taranaka ho an'ny vahoaka malagasy. Ny tena asa dia miaro ny vahoaka sy ny fananany. Moa avy ny voaro ny vahoaka sy ny fananany. Ahoana ny tia sécurité ty, halatra varira, fiakarany vidim-piainana sy ny sisa. Miporitsaka toy ny tsy fantatra ny harem-pirenena zay ombonana tokony hahavelona ny vahoaka malagasy. Tsy miteny zahay dia mena tsiny. Miteny dia ho lazaina mpanohitra. Dia ino ny position raisina? Aleonay miteny. Dia apetraho amin'ny tokony ho izy ny administrateur civil. Ary ireo mpiasa-panjakana rehetra. Anatin'izany reto attaché d'administration, ireo adjoint d'administration, ireo assistant d'administration.
sy ireo mpiasa-panjakana rehetra tsy akanavaka apetrao amin'ny toerany tokony ho izy satria tato ato dia tsy maintsy angatahana fankatoavana avy amin'ny olom-boafidy toy ny député sy ny sénateur ny fametrahana mpiasa-panjakana amin'ny toerany izao milalampanorenana mahakasika an'ireo olom-boafidy ireo no mitenen'izany. Ankilany miantso amin'ny ametrahana amin'ny tokony ho izy ireo toerana misy ny administrateur civil ny syndicat raha ny hita misy ireo mini mandika ny lalàna amin'ny fametrahana sy ny fanondrona ireo mpiasa-panjakana ireo manohitra ny fitsabatsabana ndraikitra izay ataon'ny mpanao politika sasany ny syndicat. Ijoroanay ny mahakasika ny bongolava Andriamatoa filoham-pirenena, Andriamatoa premier ministre, Andriamatoa ministre ny antany izay diso esory fa sisy tsy matomanoto eto raha diso ny préfet dia izahay zao no hilahatra ao ministre intérieur esory zao de zao fa raha tsy diso kosa izy dia misy lalàna miarino ny olona tsy manatsiny dia tadiavo zay manatsiny fa raha zany no mipetraka eto amin'ity Madagasikara ty sy hosazina foana zay tsy afaka mitondra pakarta sy maniraka olona maniraka mercenaire sy mitondra mpanao gazety hanameloka olona tsy meloka dia sisy zavatra hanjary eto amin'ity tanin'ny Madagasikara ty. Mitodika aminareo attaché d'administration satria nareo matoa mijoro eto dia hanaiky an'izay famendrehana zay mitodika aminareo adjoint d'administration mitodika amin'ny délégué tsy ekena ireo délégué sy nandalo sekoly. Nanantanteraka fivoriam-be tsy ara-potoana na session extraordinaire ny synade na ny syndicat national des administrateurs civils androany tapaka tahorin'io fa mitoy ny asa mandraraha saingy miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ireo olana miverimberina matetika izy ireo. Fa mahakasika ny orinasa fary-malagasy izay efa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao dia 5 volana tsy nandray karama ny ankamaroan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa fary-malagasy raha ny fitarainana voaray tao anatin'ny volana maromaro tsy misy ny famokarana ataon'ny orinasa na ena arak'izay ihany koa ny ora fiasan'ny mpiasa noho izay tsy fahazahoana ny karaman'izay ny ala ny ankamaroan'ny mpiasan'ny fary-malagasy raha ny fanadiadiana natao. Tsy nandray karama ny ankamaroan'ny mpiasa ao amin'ny fary-malagasy nandritra ny 5 volana. Tsy nisy ny fanodinana CVO tao anatin'ny volana maromaro. Tsy nisy araka izany ny vola miditra tao anatin'ny orinasa fary-malagasy. Tsy misy asa ireo mpiasa raha ny voalaza ary na ena ny ora hahatongavan'izy ireo ao amin'ny orinasa. Zany dia mampafantatra antsika vadin'ny mpiasa ao amin'ny orinasa fary-malagasy izay efa 5 volana tsy nahazo karama intsony ny vadiko. Ary hatramin'izao izay lasa mitarika olana lehibe na eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny banky, eo anivon'ny fianaran'ny ankizy rehetra, indrindra eo anivon'ny fahasalamana. Izay fotoana tsy fandraisana karama amin'ny tokony izay dia misy mihitsy ny fampatesana mpiasa tao amin'ny fary-malagasy noho ny fahatarana ny fandraisana karama tsy nafahan'ilay olona ny vidy ara-dalàna fotoana tokony ilaina azy tsony ny fanafody tokony hohaniny isan'andro manga-pahafantana. Akoatra ny fahatapahany karama, tapaka nandritra ny volana maromaro ihany koa ny fiahina ara-pahasalamana na ny OST ho an'ireo mpiasa. Tsy manana kinapsa ireo mpiasa ny fary-malagasy ireo hatramin'ny nisokafan'ity orinasa ity. Eo anatrehan'izany, maro ireo mpiasa no niala ary tsy nahazo ny karamany hatramin'ny androany.
Raha iverenana ny volana oktobra taona 2024 no nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny orinasa fary malagasy. Ny famokarana ny CVO no nahafantarany maro azy. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny Cool TV, tsy ahitana vokatra CVO firy eny amin'ny fivarotam-panafody na ny farmasia. Tsy ahitana firy ireo vokatra hafa ihany koa izay voalaza fa vokarin'ny fary malagasy. Ny hena koa ny mpanjifa CVO ary tsy misy famokarana. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanondranana nataon'ny teo anivon'ny fary malagasy na ho an'ny vokatra CVO izany na ho an'ny vokatra hafa raha ny fanadihadiana natao. Ny varotra CVO teto an-toerana no voalaza ho nampidi-bola betsaka ho an'ny orinasa. Raha ny makasika ny tompon'andraikitra kosa, 2 volana taorian'ny nandraisan'ny fitantanana, voalaza fa nametra-pialana ny tale jeneraly teo anivon'ny fary malagasy. Tsy misy tale jeneraly araka izany ity orinasa ity ankehitriny, ka ny talen'ny fitantanan-draharaha sy ny vola no voalaza fa misolo ny toerany. Ny hena manodidina ny 20 isa ireo mpiasa miasa ao amin'ny fary malagasy ankehitriny, raha toa ka ny oatra ny 50 izany teo aloha. Ny tsy fisian'ny karama sy ny asa tao no voalaza fa antony alan'ireo mpiasa ireo. Miantso ny mpitondra araka izany, ny vadin'ny mpiasa ao amin'ny fary malagasy hijery akaiky ity raharaha ity. Fiomanana amin'ny fividianana ny taona 2024 kosa indray. Raha mpitso alakamisy no hanambarana amin'ny fomba ofisialy ary roso amin'ny fankatoavana ny logiciel ampiasaina mandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana ny eo anivon'ny CENI. Ny sabotsy voalohany volana oktobra zao kosa no atomboka io fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana io. Mbola maro ankilany mipetraka manoloana ity logiciel ampiasaina ity na ny makasika ny lalàna hifehezana ny fividianana amin'ny ankapobeny. Gaëtan Andriatsilavo. Taorian'ny fampahafantarana sy ny fakakefitra tamin'ireo firaisamonim-pirenena sy ireo antoko politika mahakasika ilay rindram-baiko na ny logiciel ampiasain'ny CENI mandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana ny alatsinainy lasa teo. Ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy rapitso io logiciel io ary roso amin'ny fanisana avy hatrany ny sabotsy volana oktobra ho avy izao araka ny tetiandro napetraka. Ireo agent recenseur miisa 5,000 manerana ny nosy no ampiasan'ny tablette, misy ny logiciel tsirairay avy. Iteto tokantrano ireo agent recenseur ireo miaraka amin'ny sefy fokotany anaty aty sy apiditra ny anarana ao anaty rezistry ny fividianana. Raha ny fanazavana avy ao amin'ny CENI hatrany, ny atsasaky ny mponina ao amin'ny firenena iray no tokony ho isan'ny mpifidy, feno 12 taona no miakatra. Raha ny voalaza ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena, tokony ho 10 hety sy 13 tapitrisa ny isan'ny mpifidy eto Madagasikara. Taoriany ny fanisana farany natao 5 alina sy 7 hety sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana manerana ny nosy. Midika izany fa mbola misy mpifidy vaovao mahery ny 3 tapitrisa ny tokony ampidirina ao anatin'ny lisam-pividianana manerana ny nosy. Hoy ny filohan'ny CENI raha mitondra fanazavana mandritra ireo fitsidiam-paritra nataony. Raha ny loharanom-baovao azo, mbola tsy tonga hatreto ny tablety miisa 5,000 ampiasaina ireo mpanisa mpifidy ireo ary mbola tsy vita ny fiofanana omena azy ireo. Ny fanisana nefa atomboka ny sabotsy ho avy izao. Voalaza ny CENI ihany koa fa ny rindram-baiko na ny logiciel teo aloha ihany nasiana fanatsarana ary teknisianina avy eo anivon'ny CENI ihany no namolavola azy. Antony natonga ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ilaza fa tokony hisy ekspertizy mahaleo tena ialana amin'ireo korontana mety hitranga sy efa nitranga tany aloha. Ankoatra ny ahiahan'ny-ponina manoloana ny fampiasana io logiciel io, tsy lavorary ihany koa ny fanatsarana ireo lalàna amin'ny feny fividianana ka antony mahazava-dehibe ny tokony hisiany fiaonana anaovana fanankalozan-kevitra mazava momba izany. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany dia ny hoe vonina tokoa ve ny CENI roso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana na eo aza ireo tsy fahatomombanana tsikaritra ireo. Vonina ve ny CENI amaly ny etaetan'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika ny amin'ny tokony siny ny fikaonandoha anatsarana ny lalàna amin'ny feny fividianana sa anao amboletra ka tsy maintsy izay voalazan'ny tetiandro napetraka no tsy maintsy arahina tranga izay mety hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny korontana izay raha ny rehetra mahita fa tsy hitondra soa any firenena sy ny mponina ao aminy indrindra amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana miteraka fantrana lalina izao. Mila jerena araka izany izay logiciel sy ny lalàna hifehezana ny fividianan'izay isiny fitoniana marina eto amin'ny firenena fa ity resaka solika ity ihany koa mila fanaraha-maso akaiky satria mivoatra ny toedra raha mahakasika ilay solika osika atao Toamasina amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo olona valona hiditra amponja vonjomaika izay nahitana mpitantana toby mpanjara solika, miisa 2 efa maro ireo mpitantana tobi-tsolika ao Toamasina natao famitorana amin'izao fotoana izao. Manoloan'ireo manany fanakatonana tobi-tsolika ireo mpitantana tobi-tsolika ireo ka namoaka fanambarana omaly fa 7 amby 20 ny volana Septambra. Gaëtan Andriatsilavo.
mitoy ny fanadiadiana olona misa 4 ankoatra ireo 8 na hiditra amponjavonjy maika no tokony hiakatra fampanoavana androany tao Toamasina no ilay raharaha solika osoko saingy na empitra noho ny antony tsy fantatra. Efa maro ihany koa ireo mpitantana tombotsolika ao Toamasina natao famitorana. Araka izany namoaka fanambarana izy ireo omaly. Voalaza anatin'izany fa tsy tompon'antoka velively ao anatin'ny fanaovana solika osoka ny station service tantanan'izy ireo. Manao komandy ary mividy solika amin'ny kompania izy ireo, ka rehefa tonga ny solika dia tsy maintsy manaraka ireo dingana sy fepetra takin'ny OMH ary ny kompania mpandraraha solika. Ankoatr'izay, manao fitsiriana sy manara-maso mikasika ny fatra sy ny kalitao araka ny fenitra takiana. Manao ny asa ara-dalàna izahay araka io fanambarana io ary manjara solika mahafeno ny fenitra ivarotana araka ny fatra ilain'ny mpanjifa. Tsy afaka mandaa na manao refus de vente izahay hoy izy ireo ary tsy tompona ndraikitra amin'izay ampiasan'ny mpanjifa ny solika no vidiny. Noho ny toetra rà amin'izao fotoana, maneho ahiahy ireo mpitantana station de service sy ireo mpiara-miasa amin'ny station noho ny endrikendrika tsy ara-drary ny atao mandritra ny fanatanterahana ny asa. Araka izany, mangataka ny mpitondra hanao fanadiadiana lalina mahakasika ny fanaovana solika osoka ao Toamasina izy ireo. Raha misy anefa station de service tafiditra anatin'ny fanaovana solika osoka, mangataka ny ampiarana ny lalàna tsy hananany mpanjifa ahiahy momba ny kalitaon'ny solika tsinjaraina eny amin'ny station de service ireo mpitantana ireo. Andrasana ny mety fivoaran'ny toetra rà mahakasika ity solika ity sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Lafomba vao hafa kosa indray dia tsy ampy ny volana tokana anaramaso ny fitantanana ny volam-bahoaka hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena. Hany ka tsy mahagaga ny fahitany ireo volabe izay vao hodikodina tao anatiny 9 volana tamin'ity taona 2022 ity. Ny fisiany gabraraka amin'ny fitantanana ny volam-panjakana izay misy fiantraikany goavana amin'ny fiainam-bahoaka. Henri Florian. Mbola lavitra ny ezaka amin'ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-panjakana eto Madagasikara ho ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena. Raha naneho hevitra mahakasika ilay tatitra izay nataon'ny État général ny IGE na ny inspection générale de l'État izay nanambara fa tato anatin'ny 9 volana tamin'ity taona ity, vola manodidina ny 1.20 miliara ariary no voahodikodina. No amafisin'ny firaisamonim-pirenena fa tsy ampy ny teti-bola natokany fanjakana hanaovana ny fanaraha-maso ireo volam-bahoaka, hany ka samy manao izay inanany izay natokana hiandraikitra izany volam-bahoaka izany. Tsy ampy ny vola atokana ho an'ny organe de contrôle des finances publiques, anisan'izany moa zany ny direction générale, ny inspection, ny IGE. Tsara moa raha hoe afaka namoaka rapport public io entité io satria heverina fa manan-danja ny asa ataony eto amin'ny firenena. Fa manamafy moa izahay fa tsy ampy izay vola atokana ho an'izay hoe organe de contrôle des finances publiques izay tokony amafisina satria hita maso moa zany fa betsaka le hoe fandanim-bola tsy araka ny tokony izy, fandanim-bola fangalam-bola am-bahoaka izay tena hoe misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka. Isika moa amin'izao mahita fa miakatra foana ny farim-piainana kanefa moa zany raha hoe ampiasaina amin'ny sy tokony izy ny vola am-bahoaka dia tena hoe tsy mety izay, ary tokony hoe ahity ny fanjakana aingana izay zavatra izay apetraka araka ny tokony izy ny contrôle ary entanina moa zany ny fonctionnaire mba hitsinjo ny fampiasana ny vola am-bahoaka. Na eo aza ny finiavan'ny olom-pirenena sy ny fikambanana maro samihafa izay maniry ny hanaramaso ny fitantanam-bolam-panjakana eto amintsika. Tsy misy ihany koa ankilany ny fanaovana tatitra mahakasika ny fitantanana izany volam-bahoaka izany ataony tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Fa hiazo ny tapany atsimon'ny nosy vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Toerana maro any amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay anjadin'ny kere no tsy mbola voajery hatramin'izao isan'ny antony. Mahatonga izany ny atrangana tsy fandriam-pahalemana raha nambarany teo anivon'ny Croix-Rouge malagasy ka tokony hojerenakaiky. Maro amin'ireo mpiara-mombon'antoka no miemotra ho fiarovana ny ain'izy ireo. Manoloan'izay raha ny fanazavana olona saina. Mitony tsy fanjari-tsakafo mavaivay any amin'ny faritra Atsimon'Nosy na eo azy ireo paikady maro samihafa iarahany fanjakana sy ny mpiara-mombon'antoka. Saika ireo komuna manakaiky ny renivohitry ny faritra no voajery matetika ho ny Croix-Rouge malagasy fa amin'ireo faritra lavitra miady rery ireo mponina toy ny ao amin'ny komuna Ambatoabo distrika ny Taolaniaro faritra Anosy. Ny antom-piveloman'ny olo zany makamika ary lazaina hoe eo amin'ny ariary zato eo ny kilao ny akandro zareo ny vidianan'ny mpanangom-bokatra any any mika io ary mafy le asa. Izany eo amin'ny 5,000 ny vola miditra ao amin'ny fianakaviana anankiray. Indray isan'andro raha misakafo ary zareo.
eo zany le tsy fanjari-tsakafo aloha voalohany indrindra satria vokatra le fiovaovan'ny toetrandro dia ny tany lasa tsy mamokatra dia anisan'izay koa misy an'le tsy indrindra koa hita izy amin'ny zaza dia tena hoe mahi le zaza satria le olona zany tena azo lazainy atao anatin'izay tena azo lazainy hoe sahirana tsy manana na fitaovana entiny aina ara-dalàna eo koa le tsy fandriam-pahalemana koa satria na ny omby efa teo am-pelantanandrareo fa lasa ny dahalo avokoa. Maro amin'ireo mpiara-mombonantoka te hanampy ireo mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy no mihembotra vokatry tsy fandriam-pahalemana io raha ny fanazavana. Toy ny amin'ny komina Ambatoabo izay ahitana fokontany 120 efa fantatry ny rehetra fa isan'ny arany tsy fanjari-tsakafo sainga aleon'ireo fikambanana mijery toeran-kafa ampina ho fiarovana ny tenany. Le choix de la zone de Ambatoabo a été coordonné avec le gouvernement. Niarahana tamin'ny gouvernemanta no nahatonga ny safidy tao Ambatoabo. Ity toerana ity izay mitoka-monina ary tsy nalehan'ireo mpiara-miambinantoka mihitsy tao anatin'ny taona maro izay. Isan'ny antony mahatonga ireo mpiara-miasa mihembotra ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Tsy mihembotra izahay satria efa misy namanay any amin'ity komina ity mahafantatra tsara ny zava-misy. Nanao tombana izahay ary tena mampalahelo ny mahazo ireo mponina ao Ambatoabo manjaka ny tsy fanjari-tsakafo ary tsy zarizary sy mahonena ny sakafo hoanin'ireo zaza latsaky ny 5 taona. Tsy resahana intsony ny fasarotana iainan'ireo mponina amin'ny fitadiavana rano fisotro, fidiovana sy fanadiovana. Sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Maro ny asa-mbola tokony ho tatirana amin'ny faritra atsimon'ny nosy aminjena ireo mpiray tanindrazana ary tsy mbola lefy ny kere ho ny Croix-Rouge malagasy. Tsy atao vonjy-tavanandro sy atairana ny fanampiana entina fa tokony ho tohizana izay fanatomboka. Tahaka ny asa izay tanterahanyity fikambanana ity nandritra ny 17 volana tao amin'ny komina Ambatoabo izay nanampiana fianakaviana maherin'ny 2,000 ianjadiny izy fanjari-tsakafo ary ho tohizana izany miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka. Sehatry ny fananantany kosa indray dia miteraka olana goavana eny anivo ny fiarahamonina amin'izao fotoana ny fisindro tambazotra. Bijirika tany eto amintsika miasa mangina ka rehefa andrava toeram-ponenina vao mipotra raha ny fitarainan'ireo mponina ny arany fahavoazana naterak'izay. Gaeton Andriatsilavo. Mahazo vana amin'izao fotoana ny ady tany eto Madagasikara ary maro ireo olona tsy maintsy ravana trano noho ny tany efa vita titra amin'ny olon-kafa. Porofon'izany ny fahitana ireo sora-baventy Etseroa eto Antananarivo renivohitra milaza fa tsy manaiky ny fandrodanana, tsy manaiky esorina amin'ny tany no ajarina ny taonany maro, tsy manaiky ho verzo sy ny maro hafa. Isan'ny toerana ahitana sora-baventy tahaka izany ny eto Ambohimirary. Trano 70 tafo no arodana eto no ilay tany azon'olon-kafa fa azona titra izay natao antsokosoko raha ny fitarainan'ireo mponina. Dia misy olona laza tompony tany mitondra an'ity promesse de vente ity. Ny anay acte de vente, ity promesse de vente. Tsy fantatry ity nataiza fa taratasy fenosikosiko ity a. Ity indray no nanjary nahazo ny titre ny taninay. Ireo. Ity ny acte de vente tamin'ny 78. Nataony tany ny taratasy. Vita ara-dalàna tany ny taratasy taona maro. Dia izay izy vao anakorotana anay aty. Ny fisiny ity tany ity ara tsy fantany. Any andray soro izy mitady an'ity tany ity. Zany ve dia tombona tompoko. Any andray soro anao no mitady an'ity tany aty Ambohimirary. Tsy tonga teto izy. Misy hafetsena be mihitsy. Tsy ny eto Ambohimirary ihany, tokantrano maro ihany koa no efa narodana tao ampanitokana. I olona io ihany nahazo ity tany eto Ambohimirary ity, ka ilazana izy ireo fa efa tambazotra baka tany. Tediavin'le olona anakany taninay io koa teo ampanitokana, reto trano vita 12 tafo reto. Fa mijoro vavolombelona zany zay tsy mpangala tany a. Tiany acte de vente no fanaovana tamin'ny 1976. Koa manaiky ny tompona andraikitra, manaiky miantso ny tompo-pahefana mba hanara-maso an'izay dossier anay a apetraka any amin'izay toerana misy azy. Dia izay no angatahanay zay a satria tambazotra le izy. Tsy ny olona tamin'ny fakana ny tany ray aman-drenina teo ampanitokana io rangahy io fa mbola lasandray a aka ny tany eny Ambohimirary. Androdana ny tany 70 tafo. Nanajary tao anatin'ny 27 taona izahay hoy ireto mponina ireto, sainga lasa ny olona tao anatin'ny fotoana fohy ny tany. Ankoatr'izay, ampandoavina onitra mitetina 80 tapitrisa ariary izy ireo. Mba hampio izahay a, dia fandrinay sy mifangatanay a, dia tsy aly eto amin'ny tany eto fa tany vidiny ray aman-dreninay eto, nandoavanay eto ito nandritry ny 570 taona latsaka kely zany ataoko hoe teo amin'ny 370 taona satria vao nanomboka le ady a dia tsy
etra itsony zay aloha satria izay le izy arako dia anankiray koa tena mbola tiako ananovana hoe mba hisintomana marary ny veo zao re olona izahay efa horavana hiala ito am'izao toeran'izao zao ny ankizy zao ny inona aiza no alehanareo zahay ireo ndray mbola takina enimpolo tapitrisa andola amandy amin'ny olo io dia mba ahoana aiza re zany ny rariny sy vitsiny aiza ny malagasy atsika tsisy zoanay mihitsy tsisy zo mihitsy zany mba nefa dia izay ndray zany mbola hoe andoha enimpolo tapitrisa. Isan'ny antony miteraka olana tahaka izao ny hoe tsy misoratra ara-dalàna amin'ny tompony ny tany. Io ihany koa ny tsy fahafantarana ny torolalana tokony atao rehefa anoratra ny tany. Manampy ireo ny fisian'ny endrika kolikoly mahakasika ny olana mifandraika amin'ny fananan-tany. Io fisian'ny endrika kolikoly mahakasika ny olana mifandraika amin'ny fananan-tany io no miteraka alahelo ho an'ny mponina. Dia miangavy oka zay hipetraka amin'ny taninay satria za maro anaka manana zanaka tsy salama manana ny tsy fahavitana miasa itsony dia ho ataoko azy re zanako be da be reo hoe mbola folo mianaka zay ny amin'ny trano ankiray dia ho azy zay miangavy re tompoko mba apio zay. Fototra iorenan'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny sehatry ny fananan-tany ary ahafahana mametraka fiarahamonina mirindra sy mitandro ny tany tandalàna. Tomponantoka amin'izany avokoa ny rehetra, indrindra ny tsampandrarany fananan-tany, ny fikajenan'ny taratasy fananan-tany, ny mpiandraikitra ny fandrefesany tany, ny fitsarana ary ireo tompona andraikitra eny amin'ny firaisana sy ny komuna. Fa sokatra misa 3 tehaka tany Moroni nosy Komoro ny volana Aogositra lasa teo no napodiana ny tanindrazana ny alatsinainy lasa teo. Ny 27 amin'ireo sokatra sisa ny velona ka ny TSA izay sampandraraha miara-miasa amin'ny firenena Amerikanina amin'ny fiarovana ny sokatra no handray an-tanany reto sokatra reto anaraha-maso ny fahasalamany mialoha ny ampodiana azy any atsimo. Izay toerana ny aviny teratany Ezipsiana no nitondra ireo biby rovana ireo ny ala teto Madagasikara izay efa voatazona amponja any Komoro amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa no entina misento anaty adoka fo vetivety ny fipetraky ny fanarianana ny lapa isan'ny tokony eny anaty rova izay miteraka resabe ny anivony fiarahamonina amin'izao fotoana. Io ihany koa ny mahakasika ny harombotana izay mamono olona 10 farafahakeliny isan-taona hapahany amin'ny vaovao misongadina. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Maizina be izany Marco boum mangina be izany Marco boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty resaka inona moa zay fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao vidiny manontolo balika mamiratra no aviko. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaloko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Sampaly ery izao sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika moa mamoa rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy,
ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Tapania faharoa amin'ny fampahalalam-baovao aterina trano ny araba ho anao izay mbola tafaraka aminay amin'izao ora izao. Anokavantsika izay dia tsy miditra amin'ny resaka finoana sy ny manodidina azy ny ministera manoloana ny fanarenana ny rova amin'izao fotoana izao. Hoy ny mpitantana ny ofisiny rovan'i Madagasikara tamin'ity androany ity. Ny resaka teknika no masondro teknisianina manao ny fanarenana etsy ankilan'izay. Tsy miombon-kevitra amin'io ny mpaitantara mifamatitra amin'ny finoana sy ny fanao izy ireo ny anaty rova ka tokony tsy atao ambanin-javatra zany amin'ny fanarenana ny eny an-toerana. Nanamafy androany ny mpitantana na ny conservateur ny ofisin'ny rovan'i Madagasikara fa teknisianina no manao ny fanarenana ny anatin'ny rova ka tsy miditra amin'ny resaka finoana sy ny manodidina izany izy ireo. Tiana faritana fa raha ny safidy zany ny fitondram-panjakana ny ametraka hoe ofisy no anarana hitondrana n'izany rafitra izany dia satria ho atsika ny ofisy dia birao tsy misy akoatran'ny asa mpanjakana zany no atao eo anivon'ny ofisin'ny rovan'i Madagasikara ary izay mahabirao azy zay zany no mahatonga ny hoe ny andraikitra ny conservateur zany dia tsy miditra amin'ny resaka finoana fa resaka ara-teknika. Ny conservateur tsy miditra amin'ny resaka finoana. Etsy ankilany mandiso ny fiheverana mahakasika ny tsy tokony hidiran'ny finoana amin'ny fanarenana ny rovan'i Madagasikara ny mpaitantara. Ho azy, ilaina ny fanajana ny fentitra takiana rehetra eo amin'ny lafiny teknika ho an'ny fanarenana sy ny fikajiana ny vakoka ary koa ho an'ny fiarovana ireo mpitsidika rehefa vita izany fanarenana izany. Fa kosa veriasiny ny rova raha toa ka tsy heverina ny finoana sy ny fanahy mifamatotra aminy. Lafiny zavatra maro mifamatotra amin'io reo lapa samihafa ao anatin'ireo sy ny fasana ao anatiny. Tsy azo atao ambany masotsika mihitsy ilay finoana sy ilay fanahy miorina ao anatiny zany anaty rova izany. Fa taty aoriana kosa rehefa nisokajiana ho vakoka anaty rova dia tsy miasa amin'ny mahatrano mpanjakana azy tsony fa vakoka natao hotehirizina. Tsy maintsy atao zava-dehibe tsy ny lafin'ny teknika fotsiny amin'ilay fanarenana fa ilay fanahin'ilay toerana ihany koa. Ary raha vao miresaka ny hoe fanahin'ilay vakoka dia finoana sy fiheverana ary fahatsapana ao anaty ny hasinananan'ilay toerana.
Raha iverenana ny tantara, ny taona 8 no nanangana ny radama voalohany ny trano vola, ka ireo mpandrafitra malagasy moa voalaza fa nanao izany. Nisy ny fanamboarana izany ny taona 427 ka i Jean Laborde no voalaza fa nanao ny fanarenana vaovao ny trano vola. Taorin'ny famaizana, ao anatin'ny fanarenana na ny restauration ny trano vola sy ny manampisoa ankehitriny ny fitondram-panjakana, antony tsy ahafahana manokatra ho an'ny daholobe ny fitsidihana anaty rova ankehitriny. Raha ny fanazavana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao ny fitaravitra kolo amin'ity ala ity dia tsy iza fa rabe fitia Riantsoa izay tompon'andraikitry ny fifandraisana amin'ny daholobe. Eo anivony Telma Madagasikara miarabanao aloha tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Araka ny efa andresantsika ombenombeny dia hanomboka rapitso ny salon de l'auto izay miara-miasa amin'ny Telma Madagasikara moa izany ao anatin'io dia misy ny fisarihana lehibe lalao SMS iarahanareo moa izany amin'ity hetsika ity ka efa madiva ho farany ihany moa izany ny fandraisana anjara ao anatin'izay eto ianao ampatsiany fahafahana mandray anjara ao anatin'ity fisarihana goavan'ity. Faly miaraba ny Yves Richard sy ireo rehetra izay manaraka ny vaovao eto amin'ny Cool TV amin'izao fotoana izao. Eny tokoa tonga amin'ilay andro isika hanomboka rahampitso ny hetsika salon de l'auto andiany 7 Ao anatin'izay hetsika izay dia misy ny lalao SMS izay efa naveritsika ombieny. Lalao SMS izay karakarainy Telma Madagasikara ahafahana mahazo fiara vaovao be iray. Izany hoe fiara vaovao be iray no loka ho azon'ilay mpandresy tsara vitana voalohany. Tsotra dia tsotra ny fandraisana anjara amin'ny mahalalao SMS azy io. Mandefa SMS amin'ny 034 34 00 777 ho fandraisana anjara amin'ilay SMS lehibe. Salon auto miampy ny anarana feno no alefa any amin'ny 034 34 00 777. Mariana fa tapitra amin'ny andro faran'ny salon de l'auto izany hoe amin'ny alahady 2 octobre ho avy izao ny fandraisana anjara tapitra amin'ny 4 izy io ary ny fisarihana kosa dia ho atao io andro ihany ny 9 eny amin'ny CCI Vaty ihany. Hoentintsika anairana ireo rehetra moa izany indrindra ny mpanjifa ny Telma Madagasikara ao anatin'izay dia tsara mpahafantarina ihany ny isan'ireo mety hisitraka ny loka goavana ao anatiny sy ny loka omena ihany koa mandritra nyity tombola goavan'ity. Faly mampahafantatra izahay fa valo be izao no tsara vitana ho voasarika amin'io lalao SMS lehibe izay karakarainy Telma Madagasikara io izany hoe loka valo no hozarainy Telma Madagasikara sy ny mpikarakarany salon de l'auto. Ny loka voalohany moa dia fiara vaovao be iray, ny loka faharoa dia véhicule à 2 roues ary ny loka fahatelo dia smartphone haut de gamme. Ka izay rehetra mandray anjara moa izany dia manana vintana avokoa ka manasa antsika rehetra handray anjara andefa SMS amin'ny 034 34 00 777. Ary mariana kely fa manerana ny Madagasikara ity lalao ity. Izany hoe na tsy manana fahafahana ary andeha hijery ny hetsika salon de l'auto dia afaka mandray anjara sy mandefa SMS hatrany. Fa ny tanana farany ary hoentinao ampirosihana ny rehetra andefa SMS hatrany moa izany ampitomboana ihany koa ny vitana ao anatin'izay lalao izay satria tsy voafetra ny SMS azo alefa ao anatin'ity tombola ity amin'ity indray mitoraka ity. Manentana antsika rehetra andray anjara amin'ny lalao SMS lehibe izay karakarainy Telma Madagasikara ao anatin'ny hetsika salon de l'auto satria fiara vaovao be iray no loka mety ho azonao amin'izany ary misy ihany koa ireo loka maro isan-karazany izay mety ho azo amin'ity lalao ity. Efa adiva ifarana ity lalao ity tapitra amin'ny alahady izao amin'ny 2 octobre amin'ny 4:00 ny fandraisana anjara farany ary ny fisarihana dia ho atao eny an-toerana eny amin'ny CCI Vato amin'ny andro faran'ny salon de l'auto izany hoe ny 2 octobre ihany amin'ny 9:00 ary manasa antsika rehetra ho avy hitsidika ny salon de l'auto fa tena mahafinaritra io hetsika io. Mankasitraka tompoko. Fendefeny ny fanazavana makasika izay ankasitrahana feno ianao rabe fitia Riantsoa izay tompony andraikitry ny fifandraisana amin'ny daholobe eo anivony Telma Madagasikara ny vahiny tato anatin'ny vaovaon'ny kolo tamin'ity ala ity. Misaotra antsika rehetra izay nanaraka sy niaino ny vaovao teto amin'ny Cool TV.
Anohizana ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia olona 10 isan-taona eo no maty vokatry ny haromontana eto Madagasikara. Araka ny antontanisa teo anivon'ny Direction de Veille Sanitaire de Surveillance Épidémiologique et Riposte, isan'ny mahasarotra ny ady amin'ity aretin'ity raha ny fanazavana ny famaroan'ireo alika amin'ireny, indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ambany ihany koa ny tahany fanaovana vaksiny ireo biby raha ny fanazavana olona saina. Mandridina ny roa alina sira etsy ny isan'ny alika sy ny saka eto Antananarivo raha ny tarehimarika azo teo anivon'ny Direction Service Vétérinaire. Tsy anatin'io ireo alika mirenireny izay vinaina iotra lavitra ny tarehimarika. Etsy ankilany ambany ny tany fanaovana vaksiny ireo biby eto amintsika antony tsy mahafoana ny haromontana. Ity aretina ity izay tsy mbola ahita-panafany hatramin'izao raha mahavoa ny olombelona. 2 ao zany no kaikitra alika na kaikitry ny saka na rangitry ny biby voarakitra ny tsoratra fa kosa ny trangana haromontana mahazo ny olombelona izay le tsisy fanafana tsony zany reny dia mahita eo amin'ny 10 isan-taona antsika eto Madagasikara fa ny trangany haromontan'ny olombelona tompoko dia 100 isan-jato ny tahampahafatesana. Zany hoe rehefa miseho ny soritra retina hoe tratry ny haromontana ilay olona dia maty avy hatrany. Ary ny fifindrany dia izao ohatra ny biby sanatriavina ilay olona rehefa le fisehoana retina amin'ny biby zany miseho amin'ilay olona. Io olona io zany rehefa miseho ilay soritra retina eo ny mararin-doha, eo ny mafana, fa tena mihetsiketsika be tsy voatazona, tena mety manaikitra koa izy ohatra ny biby romotra. Reny zany rehefa tonga amin'izay toerana izay ilay olona dia efa ny fahafatesana sisa no andrasana, fa ny manodidina azy no mbola ifindrany koa raha sanatria ka manaikitra n'ilay manodidina azy satria tsy mikaretina io. Na ny rora ny olona marary misy soritra aretina koa dia efa mamindra amin'ny olona miara-miombina. Ankoatra fisehon'ny aretina mbola azy io, mety atahotra ihany koa ny olona voan'ny haromontana ka hitsoaka raha ny fanazavana ka tokony ho mailo ireo manodidina azy noho ity aretina ity mifindra mipidi-drora, rangotra sy ny sisa. Ho an'ny Madagasikara, isan'ny mahasarotra ny ady amin'ity aretina ity ny famaroan'ny alika mirenireny. Tanjona napetraky ny vondrony iraisam-pirenena amin'ny fahasalamana amin'ny 34 dia tsisy tsony ny olona maty ny haromontana eto ambonin'ny tany. Tafiditra anatin'izany tsika eto Madagasikara mampiambana antsika amin'ireo vondrony iraisam-pirenena ireo. Dia izay no mahatonga nanapa-kevitra ao anatin'ny paikadiny hoe anao ny castration na ny famosirana ny alika lahy sy ny alika vavy. Ny alika lahy moa zany dia afaka mampiteraka alika vavy anankidimy, ary ny farany dia hojerevana manokana ny hoe ahoana ny fomba analantsika ny alika mirenireny. Ary ny tanjona anatin'ny amin'ity andihany voalohany ity dia hatratra 5,1 ny saka sy alika ho vita vaksiny. Dia tonga dia raha vao misy ny kaikitra na hoe morsure dia avy hatrany dia manao vaksiny koa ny olombelona. Vaksiny post exposition ozy izy tsika fiteny azy dia iny koa dia maimaim-poana ihany koa na izay niny na biby manaikitra hatramin'ny voalavo ary mety efa enitsika hoe lany ny voalavo ny tanana zazakely. Reny zany dia anisan'ny mety azahoana izay haromontana izay koa dia mila manantona n'ilay tompom-pitsabony. Ny eto amintsika eto Analamanga dia eo amin'ny Institut Pasteur etsy Avaradoha. Isan-taona ny tokony atao vaksiny fiarovana amin'ny haromontana ny alika sy ny saka ho iatran'ny ny veterinera. Maimaim-poana izany rehefa misy ny hetsika tahaka ity teto Manaritsoa isotry ity, ary manomboka amin'ny iray alina ariary no sarany eny amin'ny mpitsabo biby tsy miankina. Ny ady amin'ny haromontana izay tokony ho andraikitra ny rehetra tahaka ity raim-pianakaviana ity, nentiny tamin'ny sarety ny alikan'ireo manodidina azy atao vaksiny amin'ity andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny haromontana ity. Enjan'izany zava-dehibe araka izany fandraisana anjarany rehetra ary mila samy matsapa ny tandrify azy ny rehetra anatin'izay. Fa raha ny any Antsiranana dia adiny ny fitondram-panjakana ny orinasa Secren Antsiranana amin'izao fotoana hoiny teo anivon'ny korasina ny Conseil d'orientation et de redressement pour l'avenir de la Secren. Izy ireo izay manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra isan'ny tokony tsy hanaiky ny fanapotehany ity orinasa izay isan'ny ariariany Antsiranana ity. Henri Florion. Nanao fanambarana ny CORAS na ny Conseil d'orientation et de redressement pour l'avenir de la Secren. Nambaran'izy ireo fa hadino ny fanjakana ny orinasa Secren ary mandalo fotoan-tsarotra ihany koa ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ny antso ny vahoaka tsirairay avy ihany koa izy ireo mba hanohitra ny fanapotehana ity orinasa ity izay reharehany Antsiranana.
misintogny ny saignareo mpitondra fanjakana isy nambaratonga ny tegnanay mba hitodidoa amizay ametraka olaram-pamegna ny famagna olagna ny sekreny zay any société azo lazaigna zoky ny teto Madagasikara zay niorigny tagny amin'ny magnodidigny taogno 1900 ary mandrika androany dia tsy maintsy nandalo fotoan-tsatro izy tagnaty fotoagna maro fa ny mpitondra fanjakana ny fandimbo moa tsy niravoravo tagnana fa namany olagna kanefa ny tato ato ny tato hita fa somary ny adinodino ny famagna olagna ny sekreny ka zay ny mahatonga zay hoe ataovy priorité ny famagna olagna ny sekreny satria fototry ny toekaregny eto Madagasikara. Tsy voahaza ihany koa ny izy ho fototra mahaolona eo anivon'ity orinasa ity ka anaovan'izy ireo antsoaviny amin'ny tokony hijerena ny mahakasika izany. I Madagasikara moa isany nanao sonia ny lalagna ny fehiny zon'olombelo. Piasa ireo maro nandary ny roandony, nandany ny herintsandrony, ary nandany fotoagna tao amin'ny sekreny. Koa tokony tsinjoviny koa ireo piasa ireo amin'ny maha-olombelogno ireo satria raha ny zava-misy ao tegna fahazo ambara fa tsy voafehy ary tsy voahaja zay zo fototro maha-olombelogno ny olombelogno satria na ny gadra aza rahantsika fa mbala managna zo kely amin'ny maha-olombelogno izy. Ary takiny korasy koa ny fagnajantsika ny lalagna mifehy ny asa ka hita tsapa ao amin'ny sekreny fa tsy voaja zegny tatoato fa indrindra agnatin'ny fotoan-tsarotra zao anaka na ny fitakiagna ara-drariny sy ara-dalagna zay atao ara-tsindikaly zay syndicat miorigna ara-dalagna dia mbola azo lazaigna fa azo ny teritery sy tsindra alozolena. Tsy aivina fa efa volana maromaro no tsy nandray karama ny mpiasa fity tsy mba etra sy tsy papaika no ifanoana ny vadin'ny mpiasa sy ireo tsara sitrapo iahina ny sosialin'izy ireo. Fa hijanona any Antsiranana Trantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, toeran'ny komuna Renivohitra Antsiranana ny fampiakarana tsy ara-dalàna ny friana bajaja izay kasaindro mpitatitra sasany atao manomboka ny voalohany volana Aogositra ho avy izao. Fampiakarana izay nambara fa tsy manaja ny rafitra misy any amin'ny toerana kolo Antsiranana. Tsy manaiky ny fampiakarana ny friana bajaja amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny eo anivon'ny commune urbaine de Gossorez ka andray-fepetra manandrify toeriny ny fampiakarana ny frais ariary manomboky ny voalohany volana Oktobra araka ny affichage ataondreo mpitatitra sasany amin'ny regny fiara mpitatitra ireny. Tiako marina reto aminareo vahoaka jiaby dego fa tsy la commune nampiakatra io bajaja io fa ny zavatra natao taondro tany fo. Ninay commune mbola 5000 francs 1000 ariary ny bajaji. Ka raha ohatra misy mampagnefanareo 7500 francs na 1500 ariary mandehana aminay commune andeso numéro de bajaji mampagnefanareo zay fa ramasenay ny capacité. Ary manomboko zao koa andefa police commune zahay zay bajaji misy affichage mampiakatra bajaji retirenay ny capacité de chauffeur satria ny tanjony meha vahoaka no jerena. Milaza ny eo anivon'ny fitaterana bajaji fa magnara-dalàna ny fampiakarana zay nataony. Zay taxi vily zay tricycle dia mbola tsendriky misy le lalàna official mifehy zahay fa manao référence amin'ny loi izay efa misy eo sy arrêté izay efa misy eo ke ifanapahan-kevitra ity sady mifandray amin'ny loi araiky ity no mifandray amin'ny arrêté 1174 izay statut misy zay en tant que taxi ville taxi ordinaire izay hoe tarifo zegny souple à la demande araka izay efa niainantsika hatrizay ka hatramin'izao. Mandiso ity hevitra ivoizim-pitatitra ity ny eo anivon'ny commune urbaine de Gossorez satria misy ny tsy fagnajagna ny rafitra manan-kiry. Raha mpiakatra ny frais ny mpagnano taxi tokony miconsulte ny autorité zay an-tanàna
manana préfet tsika eto, manana gouverneur tsika eto, manana commune tsika zay ay moa zany dia eo ihany koa zany solontenany mpanjifa na ny consommateur, manana coopérative ihany koa ireo jiaby entité jiaby zany tokony miaraka mitambatra dia io no mamoaka hoe na ampiakariny ny frene bajaj na tsy ampiakariny. Fa raha tsy mandalo amin'izay procédure nilazaiko teo a tonga dia fa tsy valable zany aminay ary tsy ara-dalàna. Efa nampiatra avy hatrany fagnasaziana ireo bajaj nahitana takelaka milaza fa hiakatra arivo 500 ariary ny bajaj manomboka ny volana oktobra ho avy izao, ka anisany azo babo voasambotra ny ampidirina forera ny bajaj entiny Ngai Shamir. Lafomba vao hafa kosa indray dia averina tolotra eny anivo ny anteny meram-pirenena mandritra ny fivoriana ara-potoana. Manaraka izao ny tolo-dalàna mahakasika ny ITG na ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana. Araka ny fanazavana netiny solombavam-bahoaka Masi Golamalita amin'ity androany ity, anamafy ny atsisika sy ny hetsika ho fandanian'izay ihany koa ankilan'ireo fikambanana isan'ny tokony mankatony tokony rosoana amin'izay ITG izay, araka ny songadina nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'zo amin'ny fampisitrahana voka ara-pahasalamana nela Ranevson. Averina ojiniana eny amin'ny anteny meram-pirenena mandritra ny fivoriana ara-potoana manaraka indray ny lalàna mikasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse rano fanazavana. Firenena miisa 5 sisa no tsy mankatofo ny fampiatona ny voka ara-medikaly aty Afrika ankehitriny raha ny tatitra nataon'ny fikambanana miady amin'ny fampiarana izany eto Madagasikara. Ia mafy ny hetsika ataon'ny fikambanana rano fanazavana. Androany nisy ny fampiratiana ny sary ny zavatra mitranga amin'ny tsy fanakena ny fampitsarana ny voka ara-medikaly izay mety amony ny vehivavy mitondra voka. Zany zao dia hoe ho tafiditra ao anatin'ireo tokony hodiniana amin'ny session manaraka dia izay no ahafahantsika mahita ny mety sosikevitra fanatsarana avy any amin'ny solombavam-bahoaka. Zay mantsy ny ilana n'ilay adievitra ilay izy ahitana hoe inona ny tokony ho ampiana, inona ny tokony ho analana mba ahafahantsika mandany an'ilay tolo-dalàna. Ny ao ambadika angamba ny alao teneniko hoe mety hoe tsy tena fahalalana n'ilay tena zavatra misy. Dia zay nahatonga antsika nanao an'ity fampiratiana ity androany mavesabesatra ny sary. Fa aleo asiana sary ho hitan'ny maso. Matetika manko ilay hoe tsy azo atsaina fa io izy hitan'ny maso misokatra ho an'ny rehetra ary asaina indrindra ireo ao amin'ny anteny meram-pirenena ho tonga hijery hoe ohatry ahoana ka ilay zavatra resahantsika. Ny tsy hita eto angambany dia hoe ireo toromarika momba ny fanolanana nataon'olopady izay tsy hita ho aseho sary. Razaivona ny mpikambana ao anatin'ny bromahatry ny anteny meram-pirenena no tsy nanaiky ny ampidirana ny volavolan-dalàna mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse ojiniana mandritra ny fivoriana ara-potoana farany teo. Maro ny trangam-piarahamonina manoana ny afandiniana ity lalàna ity hoy ny solombavam-bahoaka nanolotra ny tolo-dalàna. Zavatra anankitelo no ilahantsika azy. Voalohany indrindra aloha ataoko hoe misauve ain-dehibe na vehivavy anankiray izay mipetraka ambony latabatry ny fiterahana izy dia ny dokotera efa mahafantatra sahady fa hosahirana le ramatoa ary mety hitondra ny ain-dehibe le fiterahana raha ohatra ka tsy manala an'ilay zaza ao ankibo na dia tsy tonga volana aza. Zavatra ohatran'izay anankiray. Faharoa manaraka an'izay raha fa fantatry ny dokotera sahady sembana tsy afaka velona ety ambony tany le ankizy ao anatiny. Averiko indray mandeha hoe sembana tsy afaka mivelona ety ambony tany. Satria ny olombelona manana fahasembanana dia afaka mivelona ety ambony tany. Reny hitantsika rehetra reny. Fa le zavatra tenentsika eto tsara miavaka sembana tsy afaka mivelona ety ambony tany. Dia zay no ilahantsika ny tolo-dalàna io. No marina androany teny amin'ny alapan'ny tanàna teo Analakely ny andro maneran-tany ny zofo an'ny fampitsarana ny voaka ara-medikaly. Misy ny fampirantiana ireo sary maneho ny fahasembanan'ny zaza teo ihany koa ny fanaitanana maro samihafa. Fa isidina vetivety any mainty rano indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mivena mahazo vahana amin'izao fotoana ny sakan-dalana ataondreo Andianjiola ao amin'ny distrika ny mainty rano. Saika ho isan'andro no ahitana olona maratra sy very fananana noho izay fanakanan-dalana izay. Ary isany ahitana io ny lalana avy ao Betanatanana Iazo any mainty rano.
miverina ary miamahazo vahana indray ny asa ratsy sy ny fanafiana ary ny sakandalana ao amin'ny distrika ny Maintirano. Ny maraina teo tokony ho tamin'ny 4 ora, zoky olona iray manodidina ny 570 taona no nitafian'ireo dahalo misy 3 tao amin'ny fokotany Mafaitsy, komuna Tamborano, distrika ny Maintirano. Ankoatra ny vono sy ny ratra nahazo azy, lasan'ireo mpanao ratsy ny valizy iray izay misy volafotsy sy ny lamba. Nalatsana ny lasa teo, mpitsabo iray voasakan'ireo dahalo 2 lahy nitondra basy, naratra ilay mpitsabo ary lasan'ireo jolay avokoa ny entana sy ny fitaovam-piasana rehetra. Ny asabotsy lasa teo tokony ho tamin'ny 7 ora maraina, mpitondra moto iray ny voasakan'ireo dahalo misy 7 mirahalahy tao amin'ny lalana mampitoy any Betangatanga sy Maintirano. Lazany avokoa ireo entana sy ny vola ary ny telefôny nateny aminy. Ireo zany averiky namako ty koa ma miresaka manao an'izao io zalahy regny ka zay manko tsena olo misy ny vanganak'omby everiko hoe fa zalahy namana io kay zany daly tafaratsy vonanao dahalo fa mariny bakely misy 5 natotako moto ty lasa zay ny azakazaka zao avy aloha ao nahazo ny herabe zay lavo de zalahy ty koa zany baka farakoa lavo abao vola allo kanjo de zao nanao akanjo mafana igny de nomeko andreo bakao amizao ny raha igny zany ako vola misy vola 350 000 zay amiko de nomeko andreo de raiky abao ndraiky vinangony le raiky amizao ny ato oui raiky zay baka fana igny ka vangoinareo leroa levier io hainareo levier o leroa vangoinareo lalenareo raha bakao koa sakosy lasa reo bakao azondreo la vraimen reo foindreo zany ty nangalandreo ny batterie nareo leroa mbo nahazo vola bakao mbo alainareo koa patsinareo koa rahako raiky io namakinanao nio navelandray la no lay mare reo nandiarana olo 5 avy aty aloha olo 4 avy afara aty zay zany tafily sy entre 2 zay ao olo lay nagnaty zay tapatele koa misy olo bakao hay navotraky monto ny josy nagnambana. Raha te ivona, tsy vao izao no nisy tranga fanafiana sy fanakanan-dalana tahaka izao ny ao amin'ny faritra Melaky, indrindra ny ao amin'ny distrika ny Maintirano. Tsy mifidy ora ireo mpanao ratsy raha ny fitarainana voaray ary mandrava hatramin'ireo tanan-dehibe. Ankoatr'izay, mijanona ho fampanantenana ihany hatreto ny fanamboarana ny lalana mampitoy ny Maintirano araky ny voalazan'ny mpitondra. Ao anatin'izay vaovao tsy fandriam-pahalemana izay hatrany fa any Anjozorobe kosa indray dia misy roa ny trangana fakanan-keriny. Ny tranga tao Anjozorobe tao anatin'ny ray volana raha nitatitra avy eo anivon'ny gendarmerie amin'ny Pirenena Imerina Centrale Omaly. Olona 12 no voasambotra nondraraha fakanan-keriny. Ny tranga ny 3 septambra lasa teo ary avitra soamantsara ireo takalinaina misy roa. Daniela Mino Arso. Isan'ny mampironga ny trangana fakanan-keriny, matety mpitranga any amin'ny distrika Anjozorobe sy ny manodidina ny olana ao amin'ny fiarahamonina toy ny Adilovo, ny Aditany sy ny maro hafa raha ny fanazavana. Tamin'ity taona ity, miisa 5 ny trangana fakanan-keriny miseho tao amin'ny distrika Anjozorobe, raha toa ka olona miisa 20 no voasambotra nandritra izany. Ary koa dahalo miisa 20 no lavo mbalany mpitandro ny filaminana nandritra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ireo dahalo. Omaly, olona miisa 12 no voasambotra ny teo anivon'ny vondro tompoparitra ny gendarmerie Imerina Centrale no ilay raharaha fakanan-keriny ny tranga tao amin'ny komina Ambaratanjona, distrika Anjozorobe, ny 17 ny volana septambra lasa teo, ka ny 5 tamin'ireo no voalaza ho mpanome baiko ny mpaniraka. Fanarahandia ny fitadiavana sy fikarohana rehetra teo ampelantanana nandefa zandary ho fanampy ny isan'ireo efeny akanja ny avy eto anivon'ny vondro tompoparitra ny gendarmerie Pirenena Imerina Centrale dia azo somatsara Omaly ireo takalinaina ireo. Nisy any fangatahana vola tany amboalohany 70 tapitrisa, avy eo ny tombo 200 tapitrisa, ary rehefa nanomboka voasambotra ny namany dia niena ho 20 tapitrisa, ary ny afara tamin'ny fifandonana Omaly teo amin'ny zandary sy ireo dahalo ireo. Hatreto dia raya ny dahalo lavo maty teo amin'ny fifandonana, ary 12 no voasambotra. 9 amin'ireo vehivavy ary 5 kosa lehilahy. Ao anatin'ireo voasambotra ireo tsy voatery ireo tena pakakeriny daholo, fa misy ny mpanaty bary azy ireo, misy ny mpampiatrano azy ireo, ary misy ny mpanampy azy manome vaovao momba ny hetsika ataon'ny zandary na ny fanarahandia. Raha iverenana ny zava-nisy, olona miisa 2 lehilahy sy vehivavy no nisy naka ankeriny tao amin'ny trano fonenana tao amin'ny komina Ambanivohitra Ambaratanjona, distrika Anjozorobe, ny zoma 17 septambra lasa teo. Ny tranga toy izao izay matety pahazo ny fianakaviana io raha ny fanazavana. Ny zava-nisy tamin'izany na nisy andian-dalo tonga nanafika tao an-trano ray aman-dreniko. Namaky trano izy dia tonga tao izy nidaroka sy naneran ray aman-dreniko amboaka vola. Rehefa vita izany
dia lasa ry zareo no entiny dadanay sy mamanay sy ny zandriko ary ny mpanampinay avy eo navery ny dadanay sy mamanay fa le zandriko sy le mpanampinay no eto amin'ny tany resaka adina tamboho le izy nisy fotoana zany a nisy nandroako dadanay sy mamanay dia nanao tamboho ry zareo dia avy eo a nisy olona nikasandrava io tamboho io tamin'ny voalohany izy zany a ombony nalaina dia azo faharoa ny ombony nalaina dia azo fa ny telony izy a tsy nahazo ninina fa ny nefany izy a namaky varavarana dia tsy nahavoavaky dia lasa dia fandimina izy a izy nahazo andreo ray aman-dreninareo. Tsy mbola misy tokotany hatreto ny ivelirany voalohany nataon'ny filota amin'ny fampielezan-kevitra izay mikasika ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana raha ny zava-misy nojereny mbola tsy voafehy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena indrindra fa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra manaporofo izany ireo tranga fakana-keriny samihafa ny sesy tao amin'ny distrika Anjozorybe. Tena miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena manaiky ny tambatra amin'ny firenena Rosianina amin'izao fotoana ireo faritra miisa 4 ny amin'ny ilany atsinanan'ny Ukraine raha ny vokatry ny fitsapahakevim-bahoaka natao tany an-toerana Sarnady io fitsapahakevim-bahoaka io raha ny nambarany Kiev Ukraine izay namafy ny fandraisana fepetra entitra manoloana izay. À l'annonce des résultats. Nahazo ny fandresena ny enta amin'ireo faritra miisa 4 tany amin'ny ilany atsinanan'ny Ukraine nanatanterahana ny fitsapahakevim-bahoaka mikasika ny fanambarana azy ireo amin'ny firenen'ny Rosia raha ny nambarany tompon'andraikitra ny sahanany fifidianana. Isan'ireo voakasika izany tao amin'ny faritra Donetsk 7,9 ny vato azon'ny enina nandritra izany. Ankoatra izay, nanaiky ny firaisany amin'ny Rosia ihany koa ireo faritra hafa toa ny Kherson, Zaporizhia sy Luhansk raha ny vokatry ny fitsapahakevim-bahoaka hatrany. Sarnady ny nanatanterahana ny fifidianana tamin'ireo faritra 4 ireo raha ny nambarany filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky nanoloana ny firenena mikambana ny talatala teo. Vohitsaka ny demokrasia manoloana ny fandrahonana sy ny fanahirena ireo mponina hifidy tamin'izany ny filoha Ukrainiana. Itoy ny fandraisana fepetra entitra sy ny fanasaziana ny Rosia raha ny nambarany. Itsankilany, andrasana fankatoavana amin'ireo fahefana mpanao lalàna Rosiana ny fanambarana ireo faritra 4 ireo amin'ny firenen'ny Rosia. Aorian'izay kosa no anambaran'ny filoha Vladimir Poutine amin'ny fomba ofisialy ny fihitaran'ny faritra Rosia. Formellement leur annexion. Zay rehetra natomboka hono tsy maintsy hofaranana zay rehetra hofaranana ihany koa tsy maintsy hitondrana ny teny fisaorana ka ampitiavana hatrany no hitondrana ny teny fisaorana ho anao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany ho an'ny androany veloma tomboka. Vous a présenté Nivavo. Brillant mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.